dia amin'ny kafaliana lalandava tompoko lahy sy tompoko vavy no iarabako anareo eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny resantsika anio zany dia ny momba ny lohahevitra izay mikasika ny fitiavana satria eo am-panomanana ny volan'ny mpifankatia zany dia ny 14 février zany dia torohevitra maromaro momba ny fitiavana zany no atolotra eto. Ka ny lohatenitsika zany dia ny momba ny hoe ahoana marina no ahafantarana fa tianao zany ny lehilahy iray. Ka ny antony moa zany hoe hanomezana ny fandaharana ohatr'izao zany dia ny mba analana ny ataotsika zany hoe ny fahadisom-panantenana be loatra izany indrindra zany amintsika vehivavy no ny tsy fahafantarana dia ny mialoha zany ny mety hoe inona marina ny tena ao anatin'ny sain'ny lehilahy anankiray dia mandany andro miaraka amin'ny olona iny kanefa dia hita fa olona tsy dia mitondra vokatsoa ho anao loatra zany ny lehilahy anankiray. Ka ny fitiavana dia isan'ny ataotsika zany hoe mitondra fahasalamana ara-tsaina sy ara-panahy ho an'ny vehivavy ny fahafantarany fa tia azy ny olona miaraka aminy zany. Ka misy ny zavatra vitsivitsy zany ahafahanao mahafantatra ny hoe tia ve ty ity sa tsy tia. Voalohany indrindra moa zany dia tsara homariana fa sarofatarina io zavatra io ary na vehivavy ataotsika faran'izay misaina faran'izay manam-pahaizana mety ho voafitaka amin'ny resaka fitiavana. Ka nefa misy ihany ny torohevitra madinidinika zany izay ahafantaranao dia tokony handray fanapahan-kevitra alolo ianao zany. Misy zany ny zavatra maromaro izay mety ahafantarana ny olona tena tia sy ny olona tsy dia tena miraika aminao. Voalohany indrindra zany dia akoatrin'ny hoe firaisana ranofo zany izy dia miditra bebe kokoa zany tia lalanao bebe kokoa zany iza marina ianao ny asanao ny fianakavianao ny mombanao rehetrarehetra inona zany ny projetnao miditra bebe kokoa zany izy tia lalan'izay. Raha ohatra koa zany tianao ny lehilahy anankiray dia matetika izy zany dia tsy mila akory ianao hoe dia angataka aminy hoe izao zavatra tadiaviko fa efa tokony zany izy mba maminavina hoe inona zany no zavatra ilainao amin'ny fiainana. Mety koa aloha tsy azo tsarainao koa zany le olona aloha hoe rehefa tsy mahafantatra an'izay izy fa indraindray zany miankina mipetrany tsirairay ihany koa ny hoe ianao vehivavy tsy maintsy mangataka ny zavatra tianao angatahana zany. Tsy raisina amin'izay fa raha ny hoe tena hoe amin'ny ankapobeny zany dia tokony mba ho fantany hoe inona ny zavatra tadiavinao raha ohatra izy tena tianao zany. Dia eo ihany koa zany ny fahaizany miaino raha ohatra izy miaino anao rehefa misy zavatra teneninao fa tsy hoe rehefa miteny zavatra ianao dia tsy maintsy manohitohitra foana izy na hoe tsy maintsy mitsara na hoe tsy mety azony mihitsy ny zavatra teneninao ohatra hoe imbetsabetsaka zany zay zavatra zay no mitranga dia amin'izay fotoana zay zany ianao dia tokony efa ho maimaina ihany fa hoe mety tsy mitovy zany mitadin-dokanga. Izy dia raha ohatra tianao zany lehilahy anankiray dia miresaka bebe kokoa ny momba azy izy zany. Miresaka ny fahazazany miresaka ny fianakaviany miresaka ny asany ary tsy misy fiambahambana mihitsy zany io zavatra io fa raha ohatra izy zany manafinafina zavatra betsaka rehefa mitaniny ianao hoe aiza marina no mipetraka moa zany io olona miaraka aminao io dia milaza ianao fa tsy fantatrao
eo zany a efa somary efa mahina ihany raha ohatra hoe inona ny asany inona ny zavatra ataony tsy fantatrao amizay fotoana zay a defa tsy dia ao anatiny loatra zany ianao eo ihany koa zany a raha ohatra izy ka mitondranao any amin'ny fianakaviany ohatra hoe mampiresente anao zany amin'ny namany sy ny hoe mitondratondra anao eny Kalamanjana ohatr'izay zany defa efa misy firosoana ihany zay satria raha ohatra izy miafinafina foana miaraka aminao ny namany tsy fantatrao ny fianakaviany tsy fantatrao dia eo zany efa mampiahiahy ihany koa eo ihany koa zany ny hoe firosoany bebe kokoa zany tia fantatra koa zany ny fianakavianao raha ohatra izy efa niaraka amataonany maro nareo kanefa tsy tia alala mihitsy hoe iza moa ny fianakavianao hoe aiza moa ianao zany no aiza ny ataontsika zany hoe ny fiavianao ny mombanao rehetrarehetra zany tsy tia alala mihitsy izy dia eo ihany koa zany ianao efa tokony mieritreritra ihany koa zany raha ohatra izy zany miaraky nareo zany dia sendra miresaka amina vehivavy izy mandalo ianao zany dia raha tena tianao izy zany dia tsy maintsy manaraka anao fa raha ohatra izy ka tohizany foana zany ny resany amin'ilay vehivavy ianao nandalo dia hoe ianao mody rery zany rehefa avy eo dia afaka rapitsiny iny izy vozay izy voamonjy ianao na afaka herinandro eo zany ianao tokony efa mba mieritreritra ihany koa raha tena tianao zany ny lehilahy anankiray dia tiany foana zany ianao na matavy na mahiry na avorajana na fohifohy tiany foana ianao na blonde na brune zay zavatra rehetrarehetra zay zany dia tsara ho fantatra zany satria raha ohatra ka mikritika anao foana izy mikritika ny endrikao ohatra hoe manindraindra vehivavy hafa foana zany no ataony rehefa tafaraky nareo amizay fotoana zay dia mila ihany koa zany mieritreritra ihany koa ianao raha ohatra zany ka eo masonao zany izy dia manadala vehivavy hafa eo koa zany mila mieritreritra satria raha ohatra ka hoe olona tianao manaja anao dia tokony tsy tokony zany hoe anadaladala na ikotikôty vehivavy hafa zany eo masonao kanefa moa io tsy azo hitsarana zato isan-jato koa nefa mety misy olona be vazivazy tsy raisina loatra zato isan-jato zany raha ohatra ka efa toetrany ny be vazivazy zany eo ihany koa zany ny afantaranao ihany koa ny hoe fitiavan'ny lehilahy anankiray ianao dia manana karazana ataontsika zany izy hoe fierté zany rehefa miresaka anao any amin'ny namany zany hoe tena ohatrany mampisy voninahitra azy zany ny hoe fiarahana aminao zany ka izay zavatra zay dia hitanao ihany tsapanao ihany zany rehefa hoe fanatrika aminao ny namany misy karazana ataontsika zany hoe feedback reflet avy amin'ny hoe inona no zavatra lazainy mombanao amin'ny namany eo zany ianao dia efa tokony koa efa mieritreritra ihany koa zany amin'izay zavatra mitranga eo zany izy koa zany raha hoe lehilahy tena tianao koa zany dia tia izy zany manao compliment na fandokafana kely zany amin'ny fomba fiakanjonao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao tsy midika akory hoe rehefa tsy manao an'izay izy zany dia tsy midika akory hoe tsy tia fa io koa arakaraky ny toetra arakaraky ny ihany koa ny fomba
misy olona zany tsy dia mitezaina atao anatin'izay atao hoe compliment zay. Misy ihany koa zany ny hoe amin'izay idirako kely zany ny amin'izay hoe fahaizana madokadoka sy ny resaka fahaizana miresaky zay, satria tsy izay rehetra koa mahay madoka be sy manao kabary be miretareta fanehoam-pitiavana miretareta sy mirindra fahalala-pomba izay tena midofadofaka. Rehefa eo ndray zany re mahay milaza be loatra koa zany dia efa tokony mamana ihany fa ndraindray tsy dia tena misy ataontsika hoe sincérité loatra ao ambadiky izay fa ndraindray filana fotsiny tia azo zavatra fotsiny zany no anaovana an'ireo teny mamy sy fandokafana be loatra. Io zany tandremana ihany koa tovovavy fa ndraindray koa mety hoe tsy te mahay maneho fitiavana loatra kanefa ny lehilahy anankiray mety koa izy sarokenatra kanefa miretareta ao anatiny ao zany ny fitiavana ka amin'ny fihetsiny ihany koa zany no ahitanao an'izay zavatra zay. Ary rehefa mifankahita reo dia tokony ho tsapanao zany fa faly izy zay zavatra zay zany dia tena azo antoka koa zay zavatra zay, satria raha ohatra zany ka hoe rehefa mifankahita dia toa manjary mivadika zavatra hafa foana, mivadika ady, mivadika fifandirana foana ny fifankahitana, mivadika atmosfera hafa zany. Marina aloha fa ny ady dia tsy maintsy misy ao mifankatia, ary ny fifankatiavana koa tsy zato isan-jato dia tena hoe tsy anana iay mihitsy ianao zany, hoe tena zato isan-jato ianao dia ho atsapa foana hoe tena sabatra, fa tsy maintsy misy foana zay hoe aiay kely ao anatin'ny fiarahana izay. Kanefa kosa arakaraky ny avaratongany ihany, raha ohatra ka dia matsapa foana ianao zany fa tena tsy milamina mihitsy zany ny sainao miaraka amin'ilay olona izay zany dia somary ihany koa zany efa mieritreritra ihany koa ianao zany. Fa tsy maintsy misy ihany zany raha olona tena tianao zany, lehilahy tena tianao dia tsy maintsy ihany zany mampametraka fitokisa-tenanao zany ny fiarahana aminy. Ka zay rehetrarehetra zay ka raha tena tsapanao fa ohatran'ny fijaliana rano fotsiny zany ny fiarahana aminy amin'izay fotoana zay dia ianao ihany koa no tokony ametraka ny fanapahan-kevitra. Ary raha ohatra koa zany izy dia malaina be loatra koa miroso zany amin'ny ataontsika hoe zany fifamatorana lalindalina kokoa zany ny resaka fanambadiana, dia eo ihany koa ianao zany tokony efa mieritreritra ihany koa fa satria ilay eritreritra hoe angamba mety mba ho tia ibebe kokoa izy any aoriana, iny zany no mandany andro be dia be zany eo amin'ny vehivavy. Ka tsara ho marihana zany ireo critère ireo hoe ianao ihany dia efa mahafantatra azy. Indraindray mantsy raha ohatra ianao mandainga amin'ny tenanao, olona hitanao zao fa hoe tena tsy miraika aminao fa ianao zany no anao miezaka rehetrarehetra izay ataontsika hoe zany hoe miezaka moa tsy maintsy misy ihany amin'ny hoe mpifankatia. Fa raha ohatra kosa hoe mbola tsy tafiditra amin'ny fanambadiana ianao ka 20 isan-jato miezaka zany mbola ataonao zany itiavan'le olona anao dia efa mieritrereta ihany, satria mba alohan'ny fanambadiana mba tokony mba eo amin'ny ataontsika hoe 20 isan-jato eo mba ezaka avy any aminao zany, fa mba tokony ezaka avy any aminy zany ny 20 isan-jato. Ka mety nampieritrereta antsika tovovavy daholo izany zavatra rehetrarehetra izany ny hoe mba tsy avery fotoananao zany amin'ny olona anankiray zay hitanao fa tsy miraika firy zany amin'ny ataontsika hoe zany hoe
firosona amin'ny lalindalina kokoa sy hoe fifankatiavana zany eo amin'ny rotota zany. Izy koa zany tokony koa zany raha olona tena tianao tsy manadino ny anniversaire anao ary tsy manadino ihany koa zany ny fotoana ny fankahitanareo. Reo zavatra rehetra reo zany dia zavatra madinidinika izay hoe mba ahafahanao zany mahafantatra hoe aiza ho aiza moa zany ity zany raha hoe eo amin'ny resaka hoe fifankatiavana zany. Ka zay zany no azoko atolotra zany amin'ny hoe resaka hoe ahoana ny ahafantarana ny lehilahy iray hoe tena tianao ve satria na tiatsika na tsy tiatsika vehivavy dia isan'ny fahasalamana ao amintsika zany ny zay hoe fitiavana misy eo amin'ny olona mifankatia amintsika zay. Dia manolotra ny fisaorana atsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jean Forest Santé aty Canada ny tenako ary manaova abonnement. Bye bye.